Novembre 2024 miaraka toko klasy toko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity ary manasa antsika rehetra hanaraka izany hatramin'ny farany etsika anokafana izany ary ireo lohateny. Manana 80 andro ny filohan'ny CAF Ahmad ampiakarany eo anivon'ny tribunal misana ny fanatanjahantena na ny tribunal arbitral des sports ny fanapahan-kevitra fampiatrona azy mandritra ny 5 taona navoaka ny FIFA androany. Maria nanisany fanavaozana netiny Ahmad tamin'ny fampitomboana ny isain'ny ekipa niatrika ny CAN ho 420 no isan'ny nahafahan'ny Madagasikara niatrika voalohany ny dingana famaranana ny CAN tamin'ny taona 2012. Nakarina ho 500 tapitrisa ariary ny volan'ny CLD ho amin'ny distrika misy solombavam-bahoaka roa ao anatin'ny volavolany tetim-bolam-panjakana 2024 raha 520 tapitrisa ariary izany hatramin'izay ho ny solombavam-bahoaka ny mananjary androany. Tokony atokana ho an'ny ady amin'ny Covid-19 araka ny toromarika ny OMS ihany koa ny 20 isanjato ny tetim-bolam-panjakana amin'ny taona ho avy ho ny filohan'ny voamerany vola eo anivon'ny anteny mera-pirenena nandritra ny fandiniana ny volavolan'ny tetim-bolam-panjakana 2024 androany. Isan'andro dobo filomanosana tsara indrindra aty Afrika ary ho tafiditra amin'ireo 10 voalohany amin'ny atsarana maneran-tany ny dobo filomanosana olimpika izay apetraka ao Toliara raha nambarany solombavam-bahoaka sy teny Rendrena Soloniaiko izay sady anatin'ny komity olimpika. Ho azon'ny Toliara afaka enim-bolana izany miampy ny gymnase lehibe indrindra mazaka olona hatrany amin'ny 4,000 raha ny fitsidihana nataon'ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena tany an-toerana ny sabotsy lasa teo. Entiny Zoela amintsika kosa indray ary izao ireo tsara ho fantatra mahakasika ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso. Hitanao amin'izao latsinainy mahafinaritra izao indray. Inoko tokoa fa nahafinaritra ny tontolo andronao tamin'ny fanombohana ny herinandro iny. Raha toa nefa ka tsy izay ny zava-nisy dia manarina indray tsika ho an'ny rahampitso talata. Fa andao aloha jerentsika ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ho an'izay rahampitso izay fa 420 volana Novembre 2024. Vinavinaina izy fiakarany ny maripana raha ny amin'ny faritra andrefa nonosiny tafiditra ao anatin'izay ny menabe ny atsimo andrefana ary ihany koa ny amin'ny faritra andro ihany. Raha ho an'ny rahampitso maraina aloha dia ifandimby andrahoana sy ny masoandro eto Antananarivo torak'izay ihany koa ny any Fianaratsoany. Raha toa kosa hijery ny any Anosy be dia tsy izy oviana amin'izay fa ifandimby ihany koa ny andrahoana sy ny masoandro fa raha maripana kosa dia manodidina ny 420 hatramin'ny 520 degré. Raha hojerentsika hatraminy amin'izay tapany maraina izay dia saika ifandimby hatraminy andrahoana sy ny masoandro amin'ny faritra rehetra saingy kosa any Toamasina any dia isy ny endrika manify. Isava nefa izany any anatin'ny tapany ariva ka amin'ny toerana fifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro ny tapany atsimon'ny nosy kosa no ahitantsika orana ara-ikotrika izany hoe any Fianaratsoa ary koa any Toliara any. Somary miakatra amin'ny maripana raha ho an'ny rahampitso manokana vinavinaina ho 20 degré maripana ambany indrindra raha toa kosa ka 30 degré ny maripana ambony indrindra. Vinavinaina posaky miabe masoandro amin'ny 10 ora mahery 3 minitra ho an'ny rahampitso raha toa kosa ka elentsika izy amin'ny 1 ora mahery 10 minitra. Izay ary vinavina ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso isaraka ireo nanaraka izany hatramin'ny farany ary manasanao ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao izay ho atolotra mendrika razafindratsy mao antsika. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny rahampitso indray. Iverenantsika ho arana indray ry aloha ireo lohateny-baovao. Manana 80 andro ny filohan'ny CAF Ahmad ampiakarany eo anivon'ny tribunal misana ny fanatanjahantena na ny tribunal arbitral des sports ny fanapahan-kevitra fampiatrona azy mandritra ny 5 taona navoaka ny FIFA androany. Maria nanisany fanavaozana netiny Ahmad tamin'ny fampitomboana ny isain'ny ekipa niatrika ny CAN ho 420 no isan'ny nahafahan'ny Madagasikara niatrika voalohany ny dingana famaranana ny CAN tamin'ny taona 2012.
nakarina ho 10 tapitrisa ariary ny volan'ny CLD ho ny distrika misy solom-bavam-bahoaka roa ao anatin'ny volavolany teti-bolam-panjakana araiky amin'ny 24 raha 520 tapitrisa ariary izany hatramin'izay ho ny solom-bavam-bahoaka ny mananjary androany. Tokony atokana ho an'ny ady amin'ny Covid-19 araka ny toromarika ny OMS ihany koa ny 20 isanjato ny teti-bolam-panjakana amin'ny taona ho avy ho ny filohan'ny voamerany vola eo anivon'ny anteny mera-pirenena nandritra ny fandiniana ny volavolany teti-bolam-panjakana araiky amin'ny 20 androany. Isan'andro dobo filomanosana tsara indrindra aty Afrika ary ho tafiditra amin'ireo 10 voalohany amin'ny atsarana maneran-tany ny dobo filomanosana olimpika izay apetraka ao Toliara raha nambarany solom-bavam-bahoaka sy teny-drandrena Soloniaiko izay sady anatin'ny komity olimpika. Ho azon'ny Toliara afaka enim-bolana izany miampy ny gymnase lehibe indrindra mazaka olona hatrany amin'ny 4,000 raha ny fitsidihana nataon'ny minisitra ny tanora sy ny fanatanjahantena tany an-toerana ny sabotsy lasa teo. Ny vaovao ny fanatanjahantena avy hatrany no entintsika anokafana ny fampahalalam-baovao. Voasazy tsy afaka handray anjara amin'ny hetsika mifandray na mandidina ny baolina kitra ato anatin'ny 5 taona i Ahmad, filohan'ny CAF na eo amin'ny lafiny ara-pitantanana na eo amin'ny lalao eo amin'ny sehatra nasionaly sy iraisam-pirenena raha ny fanapahan-kevitra navoaka ny voamerany etika eo anivon'ny FIFA. Ankoatra ny fampiatoana azy mandritra ny 5 taona dia voasazy mandola mandy hatrany amin'ny 5,7 sy €100 ihany koa ity filohan'ny Confédération africaine ny baolina kitra amperinasa ity. Mbola manana 80 andro nefa izy mampiakatra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana misahana ny fanatanjahantena na ny tribunal arbitral des sports. Ny antsiprian'izay vetranary. Fitsim-pahapitokisana sy fanararaotam-pahefana ary fanodikodinam-bola no nampiatony ny voamerany etika ny FIFA any Ahmad, teratany malagasy izay filoam-perinasa ny Confédération ny baolina kitra aty Afrika no sady filoha-hevitry ny Fédération ny iraisam-pirenena ny baolina kitra raha ny tatitra navoaka ny famitambavao ny FIFA taorian'ny fanapa-kevitry ny fitsarany ny voamera etika. Isan'ny voaresaka tao anatin'izany ny fiatoana fisitahana masina tany Lamek ho an'ireo filohan'ny Fédération Nasilamy tamin'ny alalan'ny volan'ny CAF. Teo ihany koa ny fanekena fiarah-miasa tamin'ny orinasa iray mividy sy mivarotra fitaovana lafo vidy nefa nanapahany fiarah-miasa tamin'ny orinasa izay nanana fitaovana mora vidy kokoa. Nampiatony fitsarana ny voamerany etika tsy afaka misehatra eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra mandritra ny 5 taona i Ahmad raha ny fanapa-kevitra ny voakandroany ka voarara tanteraka tsy afaka misehatra amin'ny baolina kitra na izany amin'ny lafiny ara-pitantanana na eo amin'ny lalao eo amin'ny sehatra nasionaly na iraisam-pirenena. Voasazy andolamandy 5,7 sy €100 ihany koa izy ankoatra ny sazy fampiatona. Tsahivana fa ny volana martsa 17 no lano filohan'ny Fédération africaine ny baolina kitra i Ahmad. Fanavaozana voalohany sady lehibe nentiny teo amin'ny fitantanana ny CAF ny fampitomboana ny isan'ny ekipa miatrika ny CAN ho 420 raha 19 izany teo aloha. Fanapa-kevitra izay isan'ny nahafahany Madagascar niatrika voalohany dingana famaranana ny fiadinana ny otompon-dakan'ny Afrika tamin'ny lalao baolina kitra na ny CAN taona 2022. Fantatra fa ny 20 martsa araiky amin'ny 2022 izao no tokony anatanterahana ny fividiana izay ho filohan'ny CAF vaovao izay hitantana azy ity confédération ity hatramin'ny taona 2022. Ny 20 oktobra lasa teo no nametraka ny taratasy firotsahako-vidiny amin'ny fitantanana fandroan'ny CAF i Ahmad. Ny 30 oktobra kosa no nanomboka nivoaka tamin'ireo gazety fahiny fa mety ahaton'ny FIFA ity filohan'ny CAF ity no ny fandikana ny fitsipika na ny code d'éthique. Tsy ivona ihany koa fa efa nisy ny fitazonana ny polisy frantsay ny Ahmad tany Paris tamin'ny 9 jona 2022 mahakasika ireo rarana ny anjehana azy ireo saingy navotitra izy rehefa vita ny fanadinana natao taminy. Mbola manana 80 andro moa i Ahmad ampiakarana ny fanapa-kevitra fampiatona azy eo anivon'ny fitsarana misahana ny fanatanjahantena na ny tribunal arbitral des sports. Fa io arivo ihany moa no tendren'ny Confédération africaine ny baolina kitra eo amin'ny toerany filohan'ny CAF mpisolo toerana i Constant Omary efa mpikambana tao anatin'ny filan-kevi-pitantanana ny FIFA na ny Fédération iraisam-pirenena ho an'ny baolina kitra izy tamin'izany. Fa ho tohizantsika eo amin'ny vaovao politika sy ny toe-karena kosa ny fampahalalam-baovao.
tokony afantoka amin'ny fahasalamana sy ny ady amin'ny covid-19 ny 20 isanjato ny teti-bolam-panjakana amin'ny 1.4 raha ny toromarika ny OMS ho ny filohan'ny voamerany vola eo anivon'ny anteny miram-pirenena izay nandinika ny volavolana teti-bolam-panjakana 1.4 androany. Fantatra ihany koa fa nampidirina ao anatin'ny asambomera momba ny teti-bolam-panjakana 1.4 ihany koa ny tolo-dalàna mikasika ny fisotrondronono ny solombavam-bahoaka narosony solombavam-bahoaka izay natolotry ny député Jean Tojorabefaritra sy Lantora Samuelsona no mitondra ny antsipriany vaovao. Nodiniana ao anatin'ny asambomera nanomboka androany ny tolo-dalàna mikasika ny fanomezana fisotrondronono ho an'ireo parlementaire izay natolotry ny solombavam-bahoaka Jean ny 13 oktobra lasa teo. Nampidirina ireo solombavam-bahoaka hodiniana miaraka ao anatin'ny asambomera iray noho izany ny mikasika io tolo-dalàna io sy ny asambomera andiniana lalina na ny saisie au fond momba ny teti-bolam-panjakana 1.4. Samy tsy nisy nentin'ny resaka mikasika ny fanovana mety ho ataony ireo solombavam-bahoaka androany. Tsy miteny zay hoe misy fanovana sy misy fanovana fa andinika zay hoe inona zavatra tokony anatsarana io zavatra io satria fantarareo aty amin'ny lapan'ny andeha miram-pirenena ny fandinihana an'izany. Tsy maintsy misy foana ny fandinihana io zavatra io fa tsy tonga dia rehefa fotsiny tsy boato rehetra akory ny Assemblée nationale fa miezaka mijery zay mahasoa amin'ny firenena sy mahatsara ny vahoaka any amin'ny misy an'ireo avy any. Tokony hojerena manokana ao anatin'ny lafiny sosialy amin'ny teti-bolam-panjakana 1.4 ihany koa ny ady amin'ny covid-19 ho ny filohan'ny voamerany vola. Zay indrindra ny teneniko ny sosialy zany zavatra misy pourcentage voafetra amin'izany misy koa ny tsy recommandation kory fa toro-lalana avy amin'ny OMS zay fantatra hoe manome 20% farafarasiny ny vola tokana ho an'ny fahasalamana amin'izao covid zao. Izay zany no tsy maintsy hojerenay ahoana ny jerevana an'izy. Androany sy rampitso no tanterana eo anivon'ny anteny miram-pirenena ny asambomera mikasika ny teti-bolam-panjakana 1.4 mialohan'ny androsoana azy eo anivon'ny fivoriana Itambarambe. Fanakarina ho 500 tapitrisa ariary ny volan'ny CLD ho an'ny distrika misy solombavam-bahoaka 2 raha 530 tapitrisa ariary izany hatramin'izay raha ny nambarany solombavam-bahoaka ny mananjary androany. Voakasika izay fisondrotana izay ny distrika enina eto andrenivohitra sy ireo tanan-dehibe tsy nisy kosa ny fikitiana iray manontolo ny volan'ny CLD raha ny voafaritra ao anatin'ny volavolana teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 1.4 Tojorabefaritra sy Lantora Samuelsona trana. Nakarina avroeny ny volan'ny CLD ho an'ireo distrika manana solombavam-bahoaka 2 raha ny nambarany solombavam-bahoaka ny mananjary androany. Kasika ny CLD mety amin'ny solombavam-bahoaka ny zavatra hitanay ao amin'ny teti-bola panjakana 1.4 satria iaransika malala fa eto Madagascar dia misy distrika misy solombavam-bahoaka 2, misy distrika anankiray ihany solombavam-bahoaka eo amin'ilay distrika zany. Ankehitriny nefa dia samy manana CLD tsirairay ny solombavam-bahoaka zay ny azo andikana azy. Zany hoe nampitomboana avroaheny ny CLD ho an'ny distrika misy solombavam-bahoaka anankiroa fa ny janona tamin'ny teo aloha kosa ny CLD ho an'ny distrika misy solombavam-bahoaka anankiray. Efa ezaka ngeza be avy any amin'ny fitondram-panjakana zay dia mankasitraka mankatelina to. Efa mandinika ny tokony ampitomboana ny volan'ny CLD ho an'ny distrika rehetra ihany koa ny solombavam-bahoaka ho ihany ny solombavam-bahoaka Nambodratrimo Joni Rakotoarsoa. Raha mametaka tsika ny volim-bahoaka faritra tsinjara fahefana tsy ny fahefana rery no tsinjaraina ao anatin'izany fa tsinjarana tokony koa izy koa ny fitsinjarana ny arabola fa tsy dia hoe ny fahefana mena nefa ny arabola tsy misy. Noho izany ilaina tena ilaina tokoa ny fijerena manokana ny reny CLD reny mba ahafahana tena mampandroso mivantana. Ina ne tena ahafahana mampandroso sy mijery satria azadino fa ny ben'ny tanàna koa ao anatin'ny fangalana tsokevitra amin'ny fampiasana ny vola io tena miankina indrindra zany miainga amin'ny besoin an'ilay commune tsirairay avy. Noho izany zava-dehibe amin'ny fampandrosoana ny Madagascar ny fananana n'ilay CLD. Eo anatin'ny mihitsy zay zao amin'izao fotoana no fampidinika sy ny fampiresaka n'izay zavatra rehetrarehetra zay hoe sao dia tokony efa fotoana zao ahafahana mampiakatra andrainy mba ahafahantsika mandeha aingana amin'izay lafin'ny fampandrosoana zay.
Anisan'ny takin'ireo somam-bahoaka ihany koa ankoatra izay ny fanamorana ny fanomezana ity teti-bola natokana ho an'ny distrika ity ahafahan'ireo somam-bahoaka manatanteraka asa sosialy ao anatin'ny farim-piadidiana izy ireo. Fa eo amin'ny vaovao ny tranga mpiara-monina kosa indray trangam-panolanana miisa 3 no indraitra tehaky ny mpitandro ny filaminana tao anatin'ny fanadihadiana natao ny farany herinandro teo. Tao anatin'izany nahafatesana tovovavy 5 taona tany Sambava sy ny fanolanana natao ny fianakaviany ihany ny tovovavy 12 taona. Tovolahy kely mbola tanora izay 12 hatramin'ny 17 taona miisa 4 ihany koa no voasambotra vokatry ny fanolanana ny tambarambe tamin'ny zazavavy kely vao 13 taona monja. Isan'ny rongatra be ny trangam-panolanana any Sambava amin'izao raha ny tatitry ny zandarmaria-pirenena. Ny antsipiriana avetrana ary. Efa ela no nanao fihetsika hafahafa tamin'ny tovovavy kely 12 taona tao Sambava io ny dada farany raha ny tatitra azo. Vao tsy tao an-trano nefa ny nenitoany. Tsy navelany io lehilahy io izy raha tsy simba ny tanteraka raha ny tatitra nomeny zandarmaria-pirenena. Rehefa tonga ilay nenitoany avy any amin'ny mpitsabo, teo ny tantara ny zava-nitranga taminy io zaza io. Raha ny fitantara ny zaza niara-ny fanolalana, ny antsy vonjy izy saingy tsy nisy na heno noho ny trano misy azy ireo somary miataka kely ny tanàna. Ilay nenitoany io no nilaza tamin'ny olona hafa ka nampandreny zandarmaria-pirenena. Vao naheno ny vaovao mahakasika izany zandary avy ao amin'ny tobi-paritra Sambava dia nandray ny andraikiny avy hatrany ka nisambotra ny navandoza sy nitondra ilay zazakely izay hita fa tena mbola torovana tokoa tany amin'ny dokotera. Nambara ny zandarmaria-pirenena fa nirongatra ny trangam-panolanana tany an-toerana tato ato. Ankoatra io, zazavavy kely 12 taona kilasy fahasivy tamin'ny sekoly FJKM iray tao Maroamby any Sambava no hita faty novonoina tamin'ny fomba feno bibina no sady ahina ho niara ny fanolanana ny herinandro lasa teo. Olona roa ny voasambotra ary voaroroy tamin'ity raharaha ity. Mbola karoina kosa ny ray keliny izay nahina ho nanatanteraka ny fanolanana raha ny tatitra voaray. Raha iverenina ny zava-nitranga, ny 9 Novembre 2024 no nandeha nivoaka ny trano handeha nitady vola nireny io zazavavy io ka isa ny ray kely no nijanona tao an-trano. Afaka 5 andro tao aoriana io no miverina ny reniny saingy efa tsy nahita azy mianaka tao an-trano intsony mandra-pahaly ny andro. Tsy fantatra tamin'io fotoana io no nalian'izy mianaka. Tao aorian'izay nefa no nanaitra ny fokon'olona ity renim-pianakaviana ity ka niaraka nitady azy ireo. Afaka herinandro nefa, taona eny fofona hafahafa tokony ho 30 metatra miala ny lalam-pirenena mampitohy ny Sambava sy Andapa tao Maroamby ny ponina. Rehefa natao ny fizahana, vatana mangatsiaka ilay tovovavy kely 12 taona sisa no hita raha ny fitantarany be ny talàna tany Ambomalaza. Natao fitsirihana andrazana raha ny vaovao azo ary tsy nandrasana ela fanalevina avy hatrany io tovovavy io. Tranga fahatelo niparitaka ihany koa ny fisiana zazalahy kely 4, 12 taona, 17 taona ary 19 taona voasambotra ny 12 Novembre lasa teo tany Amboavory ankisaka anatin'ny distrika Nandelamena no ny tranga fanolanana ihany. Ny aliny 1 Septambra 2024 tamin'ny 7 alina no seho izany ka voalaza fa tovovavy iray vao 13 taona no indray nitambaran'ireo zazalahy kely ireo. Mbola misy ny naman'izy ireo iray 12 taona ka rona amin'izao fotoana izao raha nitatitra voaray izay niaraka nandositra tamin'ireo 4 efa voasambotra ireo saingy mbola tafatsoaka. Famandidina izay trangam-panolanana izay hatrany nampianatra ny zaza malagasy osa anday ireo maniry azy araka aminy sy iray hiara-nofo amin'ny vadiny filoham-pirenena mialy rajoelina omaly. Tokony ampahafantarina ny ankizy ny fihetsika tokony atao manoloana ireo olona mikasa anao herisetra ho hiatrany mialy rajoelina omaly. Tao amin'ny page Facebook ny fikambanana fity no nanaova ny vadiny filoham-pirenena mialy rajoelina an'ity fanambarana faharoa mikasika ny tranga fanolanana atao amin'ny ankizy izay hita fa mirongatra ity. Aza manaiky kitikitian'izan'izy ianao, aza matahotra ny manday ianao, zay miteny hoe tsy raha misy maniry ianao hiaraka aminy na irairany nofo aminy. Aza kobonina ho anao irery ny tebitebitsaina fa tsy misy atsoanao velively zany ary tokony tsy misy ibedy anao mihitsy amin'izany fa resao avy hatrany ny olon-dehibe izay akaiky anao. Koa andao hiara entana
aok'izay ny fanolanana zaza tsy manan-tsiny. Fanambarana faharoa nataon'ny vadiny filoham-pirenena tao anatin'ny 13 andro ny resaka nataony omaly io izay saika fanairana malona ny herisetra tao amin'ny zaza sy ny ankizy izay mirongatra amin'izao fotoana. Eo amin'ny vaovao avy any toliara any kosa indray no anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Voalohany no anana dobo filomanosana lehibe indrindra ary manamorona ny ranomasina izay apetraka ao Toliara. Isan'ny dobo izay filomanosana tsara indrindra aty Afrika izy io ary tafiditra ao anatin'ny 10 izay tsara indrindra maneran-tany ho ny solombavam-bahoaka ny Toliara sy teny Randriana Solonyaiko. Isy ihany koa ny fananganana gymnase lehibe indrindra izay ahazaka ampijery hatramin'ny 4 any Toliara any Atrany. Namafisin'ny ministra ny fanatanjahantena Tinoka Roberto Mo fa mbola nitanany teny nomeny ny filoham-pirenena amin'ny fananganana ireo foto-drafitrasa roa ireo ao Toliara ary tsy mihemitra amin'ny fampandrosoana izy ireo. Ny sabotsy lasa teo no nanomboana ny asa ary nisy ny fidinana ifotony nataon'ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka ny Toliara tamin'ny toerana niaraka tamin'ny orinasa izay sahana izay asa izay. Retana Eva Real TV Toliara no mitatra ny vaovao. Tetika saroa no amboarina ao Toliara manomboka amin'ity taona ity. Dobo filomanosana manaraka ny fentreraisam-pirenena olimpika sy kianja lehibe iray no tafiditra ao anatin'izay anjaran'ny Toliara izay amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena. Efa manomboka manatanteraka ny asa ireo orinasa izay voasafidy anao izany. Mirefy 10 amin'ny 20 metatra ny dobo filomanosana. Olona hatrany amin'ny 10 no zaka nyity foto-drafitrasa ity. Mbola ahitana dobo filomanosana roa hafa ihany koa anatiny ka ny ray ho dobo fifaninanana 10 amin'ny 15 metatra raha toa kosa ka dobo fiomanana 15 amin'ny 15 metatra ny dobo faharoa. Miavaka ny dobo filomanosana no izy tsy lavitra ny moron-dranomasina. Nambarany solombavam-bahoaka sy teny Randriana Solonyaiko izay sady anatin'ny komity olimpika ihany koa azy fa ho isan'ny tsara indrindra io dobo filomanosana io. Za mahasamy teny ity piscine olympique izay ataontsika ary gymnase izay ataontsika tia sahako ny miteny ny farany tsara indrindra eto Afrika satria fanandehanako aby Afrika iaby io farany tsara indrindra ary ho top 50 maneran'izao tontolo izao. Ny antony tsisy zany piscine olympique zany eo amin'ny ranomasina ianao nanao an'le compétition. Gymnase koa ohatran'izay ety ambony ety ianao mahita ranomasina ataoko hoe hiteny 360 degré antsasan'izay hitanao anatin'izay zavatra izay. Faharoa ao anatin'ny foto-drafitrasa ihany koa ny gymnase mahazaka olona hatrany amin'ny 4 izay amboarina amin'ny toerana avo ary mahatazana ranomasina. Tsy hiafitsony ny tanora ao Toliara amin'ny resaka fanazarantena ho ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena Tinoka Roberto. Averina ny lazan'ny Toliara amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena. Toerana misy antsika eto ty koa ka haliny fa toerany miaramila ty tato ny toerany isan'ny chef de corps zany teo aloha teo de zao nomeny miaramila antsika zao nomeny an'ny tanora zao le izy anamboarantsika gymnase koda be 4000 places zany gymnase matanjaka be zany ka androany raha misy sendra misy zany ohatrany hoe ity lalana ato ty zao vohaina lalana io vohaina expropriena zany averina amin'ny fanjakana ho an'ny ataontsika hoe utilité publique ho an'ny filan'ny rehetra zany. Gymnase toy ataontsika mbola tsy gymnase 4000 places gymnase tena farany ho soa zao ty eto Toliara. Haitsika gymnase raika ato toy gymnase tsy mitafo moa nanao azy taloha satria tam'izay mbo kelikely any raha tompokilahy ary mamahonjo zegny namboatra ny gymnase io tam'izay mbo kelikely le i ao henaniky tsy mana hafa ankoatran'io Toliara fa mihenaniky zao zany hanana ny anjarany koa anjara masoandrony koa ty tanàna atsika ty. Aharitra 20 andro ny faharetan'ny asa fanamboarana amin'ny foto-drafitrasa izany hoe eo amin'ny enim-bolana eo. Ny sabotsy teo nisy ny fidinana ifotany nataon'ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka ny Toliara tamin'ireo foto-drafitrasa ara-panatanjahantena izay napetraka any an-toerana.
eo amin'izay vaovao avy any amin'ny faritra izay atrany lalana mirefy 530 metatra izay tena farany ratsy tao tapitanàna ny feno arivo atsinanana no nampijaly ny mponina tao an-toerana antaonany maro. Doborano ny lalana ka tsy ahafahana mivezivezy rehefa fotoam-pahavaratra ho ny governora any Analanjorovo. Ho fanatsarana ny tanàna napetraka androany ny vato fehizoro ny fanombohana ny asa fanamboaran-dalana any feno arivo atsinanana izay natrehan'ny governora ny Analanjorovo niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka avy any an-toerana. Lalana mampitony fokotanina andrano feno sy ny fokotanin'ny tanambao-sahavolo. Ity lalana nampitaraina ny mponina ity. Mirefy 570 kilometatra ny lalana ary misedra fahasahiranana tanteraka ireo mponina no ny faharatsiana. Rehefa fotoana ny orana sy ny fahavaratra no tena sahirana ny mponina amin'ireo fokotany roa ireo. Dibo-drano mantsy ny lalana. Tsy nisy ihany koa ny fikojakojana natao tamin'io lalana io efa antaonany maro, saingy natomboka izao ny fanamboarana azy. Ny mpandray ra zanaky ny faritra Analanjorovo no nalaina nanatanteraka ny asa fanamboarana ho ny solombavam-bahoaka avy any an-toerana. Lalana fampiasan'olo maro an-tanàna aketo izay mirefy eo amin'ny 50 sy 300 metatra eo. Raha magnoragna andro an-tampon-tanàna aketo dobo rano ty lalana ty dia magnala kiraro izay afeneriva aketo misaotra any Andriamatoa filoham-pirenena mijery manokana ny faritra ary tsy diso anjara amin'izany ny faritra Analanjorovo ary indrindrandrindra ny district tsirairay. Tonga nametraka ny vato fototra mariky ny fanombohany asa moa governora niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka ny feno arivo atsinanana Mohamadamada. Vahiny ny fandaharana l'invité du jour anio alina fahatelo amby roapolo ny volana novembre taona roapolo sy roa arivo mandritra ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ny sivora latsaka faefany alina eto amin'ny Real TV Madagascar. Andriamatoa Lantoratsida mpahay fiaramonina iresaresaka mahakasika ny tranga fanolanana eto Madagascar, ny tontolo sosialy ary ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Anasananao ary naraka izany. Andriamatoa Lantoratsida nireraka izany no vahiny Gasikara Fensoa ao anatin'ny fandaharana l'invité du jour anasananao ny anarana izany ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao. Fa ivadika eo amin'ny lafy vaovao ny fampianarana kosa isika entina anohizana izany. Tsy vita ny ray aman-dreny intsony amin'izao ny mandoha indray mandeha ny saram-pianarana fa lasa lohiny 3 miantaona no ny fahasahiranana ara-bola sedray ny tokantrano raha ny nambarany sekoly tsy miankina nanaovana fanadihadiana. Mbola misy ihany koa aza ireo tsy nahaloha hatramin'ny saram-pianarana tamin'ny taon-dasa fa manefa izany sy tsikelikely ihany koa. Ireo sekoly no izany no mizaka ny fahasahiranana ary milaza mbola misy mibabitrosa hafa ihany koa ireo sekoly nanaovana fanadihadiana androany no ny tsy fisian'ny vola mihodina toy ny teo aloha. Miantso fanampiana moa ireo sekoly tsy miankina malona ny olana noho ny fihibohana izay natrehan'izy ireo. Malala rakotiny iray sy tokony anarandriany zatovo. Roa volana katroka taoriany idiran'ny mpianatra tamin'ny taom-pianarana vaovao 20 raiky amin'ny 20 mbola hita taratra sy mitohy hatrany ny fahasahiranana amin'ny lafiny fampianarana raha nambaran'ireo talentsikoly nanaovana fanadihadiana androany. Tafiditra ao anatin'ny fahasahiranana io na ndray aman-dreny tsy maintsy mandony saram-pianarana na ireo sekoly tsy miankina izay miandry ny saram-pianarana ahafahana manao fandaniana amin'ny sekoly. Hatramin'izao tokoa masy nambarana ireo talentsikoly fa misy andray aman-dreny no tsy mbola nahaloa ny saram-pianarana tamin'ny taon-dasa eny hatramin'ny saram-pidirana aza. Dia hita azy tsapa mihitsy ny hoe le fiatraikan'le confinement teo satria maro ny charge mbola tsy voahefa tao anatin'ireny satria ny écolage moa zany mazava ho azy no mampiodina ny école privée dia rehefa tsy voaloha ara-dalàna izay zavatra izay dia misy fiatraikany amin'ny sekoly foana. Manaraka izany ny amin'izao fotoana zany misy ndray aman-dreny mbola mandoa ny arereta aloha izay alefa ny tsikelikely araka izay fahafahany dia raisina tanandro moa le izy fa iaraha malala le fahasahiranana. Misy manana fahasahiranana tokoa eto amin'ny sekoly, misy arany mbola oktobra zao mbola tsy voahefa ny zareo fa dia mampalahelo moa le ankizy dia tsy maintsy hoe raisina ihany izy fa zay sy ny ray aman-dreny no mifandamina ao anatin'le izy. Ny ray aman-dreny zany tsy mampaninana mihitsy na dia hoe mandoha isan-kerinandro ary izy fa tsy mitambatra le izy satria nyzay ny zakany
le ankizy koa efa vombara teo hoe tokony hianatra raha teo dia ataony zany zay voalohan'le izy mba manome toky anay eo izy dia efa fantatra ihany koa tsy na le ray aman-dreny. Ho an'ny ray aman-dreny moa ny fandoavana ny saram-pianarana tsikelikely aloha no vahaolana ho azy ireo. Misy amin'ny ray aman-dreny ohatra no mitentina 9 ariary ny saram-pianarana ary alohan'izy ireo intelo zany fa tsy voaloha indray mandeha intsony. Izany hoe 4 alina isaky ny mandoa ho ny sekoly nanaovana fanadihadiana. Misy azy ireo ny alan-daharana mihitsy no ny fahaverezana asan'ny ray aman-dreny. Vokatry le fahaverezan'ny asan'ny ray aman-dreny zany dia voatery nahatony zanany nahatony zareo ny zanany tsy niveriny eto amin'ny sekoly intsony dia somary nisy ihany ny ankizy niala zany raha ny tito aminay manokana. Anga 50 ny ankizy ao am-pianarana ohatra dia atao hoe eo amin'ny 7 taona niala. Ny fahaizana mifampiresaka sy mifanantona amin'ny ray aman-dreny sy ny sekoly moa no vahaolana nambaran'izy ireo fa ahafahana mamany olana sy mijery vahaolana manoloana ny saram-pianarana. Fa saika mbola ny lalam-piofanana ho mpisabo-panampy sy paramedy sy ny lalam-piofanana misehatra amin'ny fambolena no tena safidian'ireo mpianatra vao avy navita ny baccalauréat farany teo. Tsy misy ny safidy manokana avy amin'ny ray aman-dreny fa manaraka sy manaja ny safidin'ny zanan'izy ireo ho ireo ray aman-dreny sedra ny mpanao gazety ny Real TV androany. Saika mpianatra monina ivelana Antananarivo izay afaka baccalauréat farany teo no tena betsaka tonga eto Andrenivohitra mitady ny fianarana ambon'ireo. Amin'ny alalan'ny hetsika fampahafantarana ny lalam-piofanana sy ny sekoly afaka andratoana fianarana aorian'ny baccalauréat no tena anaovan'ireo mpianatra ny safidiny. Misy mihitsy moa amin'izao io hetsika ho an'ny mpianatra io eny amin'ny zaridaina Nosy eny. Nansirana Efson sy tokony ianarantreanjatovo. Filaharam-ben'ireo mpianatra mitady ny fianarana oratovina no hita teny Anosy androany. Ny fotoana toy izao ny tena ahafahan'ny mpianatra mijery izay sekoly ahafahana manohy fampianarana ambony ho ireo mpianatra. Saika mbola ny sekoly ambony miankina amin'ny fanjakana nefa ny tena safidin'ireo mpianatra hatramin'izany. Ny fahasahiranana sy ny saram-pianarana no antony. Paramedy ihany tena tiako atao fa zay tanjony tamin'ny voalohany dia tsy mety zay ihany tadiavako satria tiako izy efa tandrina tamin'ny voalohany mihitsy hoe anao mba ohatra hoe mba infirmier fanjakana ihany no tena tiako satria fanjakana azo antoka tsara ny diplôme avao koa dia agréé par l'état soma tsara. Amin'ny la famille tsy mbola misy hoe infirmier zegny ka zay mihitsy natonga izy safidy hoe aleo mba paramedy na rano. Saika mbola ny lalam-piofanana amin'ny paramedy sy ny mpitsabo-panampy ihany koa no tena safidian'ireo mpianatra ao arahana taorian'ny baccalauréat. Mbola mitana laharana voalohany ihany koa nefa hatramin'izao ny fiofanana amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety. Tao amin'ilay université publique aty Tsananana teto ny antony hoe eo amin'ilay collage. Amin'ny alalan'ny fisian'ireo karazana fampirantiana amin'ireo karazana fianarana samihafa no tena manampy ireo mpianatra vao afaka baccalauréat teo amin'ny fisafidianana ihany koa an'ireo lalam-piofanana ao arahan'izy ireo. Isan'ny manampy amin'izany ny ray aman-dreny. Mahafinaritra anazy mitondra anazy izy koa mbola tsy zatra tsara baka dia izy dia nahazo mention bien izy dia nao médecine natao fa mba mandeha fotsiny satria ilay zokony zany efa afaka dia za daholo mitondra anazy dia ny ankizy tsy afaka dia tsy maintsy za ihany mitondra anazy. Hatramin'ny alarobia avy izao misy ny fampirantiana amin'ireo sekoly ambony sy ny lalam-piofanana azo arahana aorian'ny baccalauréat eny amin'ny zaridaina Nosy. Eo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana kosa indray olona iray no maty ny valanaretina Covid-19 tao anatin'ny herinandro nanomboka ny alatsinainy 10 Novembre hatramin'ny omaly 12 Novembre 2024. Nisaraka amin'ny 30 kosa ireo tranga vaovao tamin'ny fitiliana izay nisa 227 vita tao anatin'izay 7 andro izay raha nitatitra hatrany. Nisy ihany koa ny sitrana 520 tamin'ny herinandro lasa teo teto Madagascar. Ny antsiprian'izay vaovao izay ary. Olona 337 no mbola mitondra ny tsimikaretina coronavirus manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Ndraiky amin'ny 30 tamin'ireo marary vaovao nandritra ny herinandro raha nitatitra nataon'ny foibe mpibaikoana misana ny aty amin'ny coronavirus ny alahady lasa teo. Tany Matsiatra ambony no tena nahitana tranga betsaka indrindra tamin'ireo marary vaovao ireo izay nisa 13. Teto Analamanga ny 9, Antsinanana ny 3, Vatovavafito Vinanana iray, Boeny 2, Savay iray ary Fatra Diana ny 5. Fitiliana miisa 27 moa no vita nanomboka ny alatsinainy 10 Novembre hatramin'ny omaly 12 Novembre ka nahazoana ireo totanisa ireo.
Olona 5 kosa no sitrana izay avy eto Analamanga, ny 7 raha toka tany Atsinanana ny iray ary tany Aloatra Mangoro ny 7. Marary 3 ihany koa ny sitrana tany Matsiatrambony, iray tany Orombe, 7 tany Atsimo Andrefana, 7 tany Sava ary tany Diana ny 10. Avy any amin'ny faritra Diana ihany koa ny olona iray maty ny coronavirus tamin'ny herinandro teo iny. Mitotaly 1.9 zany izao ireo olona izay maty ny Covid-19 teto Madagasikara tao anatin'ny 7 volana. Hatramin'ny androany, olona 7,940 alina tamin'ireo 2,707 efa nitondra ny tsy mikaretina teto Madagasikara no sitrana. Mitontaly 4,703 alina ireo fitiliana efa vita nahazoana ireo isa rehetra ireo. Eo amin'ny zanam-pandaharana fake news zareo nos kosa indray akovavy fotsy sy vorondolo no niaty ka niteraka resabe tao amin'ny tambajotra serasera Facebook tao. Raha jerena tokoa mantsy ny sary naparitaka tamin'izany dia hita fa somary vaventy kokoa ilay akoho noho ilay vorondolo ka maty sy tradrano ilay vorondolo izay tsy fantatra mazava hoe avy aiza. Ndao fantaritsika ary na fake news na real news indray ity vaovao Ambava maty tsy tradrano ilay vorondolo niady tamin'ny akoho. Omaly nahitana tranga tsy fahita tsy fiseho matetika dia izany vorondolo niady tamin'ny akoho vavy fotsy izany. Tsy nitsoaka raha tsy maty tsy tradrano ny ray ka lavo teo anatrehan'ilay akoho ilay vorondolo tsy fantam-piaviana. Nampina sary efa kely izany nentina nampisehoana ny tena zavanitranga. Rehefa nahita izany ireo mpikirakira Facebook avy hatrany dia naneho commentaire. Tao ireo nasika sady nilaza fa aza mba mampisavorivory saim-bahoaka fa na ny toerana misy azy ireo aza samy hafa be mihitsy. Teo ihany koa ireo nametra-panontaniana hoe efa vita fanadihadiana ve ilay akoho fotsy? Toa tsy tokony resy ny akoho fotsy mantsy izy ireny. Nisy ny nanany ihany nilaza hoe naninona moa tsy natao tsaka ilay vorondolo nefa dia matsiro izao io an. Efa nisa 3,900 ireo nanao j'aime sy ny ome tamin'izany ary 4,970 ny nametraka commentaire raha toka 8,90 ny zarany vaovao. Rehefa nanao fanadihadiana ny ekipan'ny fake news real news dia hita fa tany amin'ny faritra Sava boribory-tany fahaenina ary tao amin'ny fokontany Ankadirano Farahalana Sambava nisehoany ity tranga fakely ity. Vorondolo tsy fantatra mazava hoe avy aiza izy io no niady tamin'ny akoho vavy fotsy. Raha ny nambarany mpanao gazety iray izay nizara ny vaovao tamin'ny fanehoan-kevitra tao amin'ny tambazora-tserasera tao dia tsy nitsoaka mihitsy izy ireo raha tsy maty tsy tradrano ny iray ka lavo teo anatrehan'ilay akoho ilay vorondolo. Saingy raha ny sary kosa natao nanehoana fotsiny ihany izany. Real news araka izany ity vaovao ity. Dia ny zanam-pandaharana ihany koa ary tompoklasy tompokivavy no entiko manakatona ny tapany voalohany amin'ny fampahalalam-baovao ny real news ny Vaovao Marina tamin'ity alina ity isaorantsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany mbola manasana ohatrany anefa iaraka amin'ny Real TV Madagascar satria dia mbola naraka ny fandaharana l'invité du jour isika ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Ny tena kosa dia mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko. Inona marina ary no ataon'ireo lehilahy rehefa tsy miasa? Tsy izany kosa e! Milalao quinte 261 zareo. Milalao mandritra ny herinandro ary mahazo mihoatra ny 10 tapitrisa ariary ny tontony izay tsy tsatra niakatra isan'andro. 3 ariary monja ny fandraisana anjara quinte 261. Ilay lalao ho an'ny enjana. Manandanja ny safidinao. Safidy anosy maitso indray an'i Madagascar.
mametraka ny tetika asa finday iray mirazo ray ho volena itelma iaraka isika andrakotra ala indray any madagasikara amboly azo olovany taranaka any afara isaky ny finday telma ray voavarotra azo ray no volena ka ho maintsy mavana ity firenena safidiko maitso malagasy Chocolat Tsar, un goût authentique, un éventail de saveurs. Tsar, un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. Veni, vovonana eketsika ny aina mendrika salama. Eny, ny fahazona rano fisotro madio, ny fanadiovana toy ny fampiasana kabone sy efitra fandroana madio, ny fidiovana toy ny fanasana tanana amin'ny savony izay mifanaraka sahaza ny toe-batany avokoa, dia azo fototra ho amin'ny vehivavy, na tanora, na nahazo taona, ny olona manana fahasembanana, jamba, kilemaina, mona, marenina. Zo amin'ny maha-olom-pirenena feno azy ireo. Fataro ary fa nitetika asa Veni, Sahany Waterred dia miasa amin'ireto distrika manaraka reto: Ankazobe, Antsindrano, Avaradrano, Ambohidratrimo, Manjakandriana, Moramanga ary Tsirono Mandidy.